Norombany Mika sy Fanira Somarabaka kosa ny laharana roa voalohany tamin'ny andiany fahatelo ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja Silolom nokarakarain'ny club Azatana ny alahady 10 May lasa teo. Izy roa lahy reto izay efa mametraka ny toerany ao anatin'izany tontolon'ny fanamorina fiarakodia malagasy izany. Fombeazana tanteraka no azony Mika sy Fanira Somarabaka nandritra ny andiany fahatelo ny fifaninanana nasionaly taranja Slalom nokarakarain'ny club Azatana ny alahady 10 May lasa teo teny amin'ny circuit TMF Ivato. Izy mirahalahy reto tokoa mantsy no nitanany laharana roa voalohany ankapobeny tamin'ity fifaninanana ity. Mika Somarabaka ny laharana voalohany tamin'ny classement général, laharana voalohany tamin'ny klasy M10, laharana voalohany ho an'ny sokajy Espoir. Faharoa tamin'ny classement général sy sokajy M10 ary Espoir kosa i Fanira Somarabaka. Marihana fa samy ao anaty sokajy 2 roues motrices avokoa no mihazakazaka izy mirahalahy reto ary manamoro ny fiara Citroën C2. Sy mitsahatra hatrany araka izany ny fivoarany reto mpanamory zandriny ireto tato ato. Mika sy Fanira izay efa mametraka ny toerany eo amin'ny tontolon'ny fanamorina fiarakodia miaraka amin'ireo kalazy efa fantatra hatramin'izay.